fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valolatsaka fifanialina. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana hoesitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Iarabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sineza, miarabako zany an'Europeantsika amin'izao takaribo zao. Ny resaka mahakasika ny loza voajanahary mahazo ny firenena indrindra ny tapany atsimonosy moa no anisany anokafatsika an'izao resadresaka zao Frank Ramarson. Ototony eo na fahitanareo ny fandrindrana kapobeany ny fizotra ny asa fanampiana sy ny fanoanana andreo any atsimo. Io ihany koa ny loza voajanahary samihafa eto amin'ny firenena Frank Ramarson. Io resaka loza voajanahary io aloha dia zavatra ray tokony ampidirina mihitsy ao anatina programma manokana satria ny loza voajanahary dia isan'izay zao ao anatina lazatsika hoe facteur manimba an'ilay hoe fampiakarana ny arim-pirenena malagasy. Zany hoe le ataontsika hoe le croissance économique dia ataontsika hoe midépa amin'ilay ataontsika hoe loza voajanahary maro mihitsy raha paitokarena mampiditra an'izay ao anatina hoe calcul na paramètre azona hoe mandrindra zay programme économique izay misy. Mampaleleto amintsika dia ho tohatrany hoe zava-misy foana io cyclone efa apolo taona na anjato taona aza dia tsy misy mihitsy zany karazana visibilité na eo aza misy ataontsika hoe misy économie de mombany hoe mianatra misy toekarena mombany hoe catastrophe naturelle na misy ary ataontsika hoe risque et catastrophe any ivelany tahakany any Japon, any Corée du Sud, any rotany zay ataontsika hoe zay misy loza foana isataona mitsoana ny siny tsunami ireny dia efa manana zany to sûreté manana zany hoe miana amin'izay hoe loza voajanahary zany. Eto amintsika izao dia efa nilazaina tieto teo zao hoe efa taona telo taona efa niteny tamin'ny Prime Ministre Camille Vital ny mponina nazaina fa nisy vola ary izy Andriamatoa Anjaratsoela hoe mena hoe anaovana ny digy firena tapaka ary ny digy firena telo taona tateo ireny nefa nietsinany le olona hoe dia efa tokony ity le olona tokony anao azy le olona fa firy ny olona maro izy zany no ataontsika hoe tompona andraikitra amin'izay ho an'le olona zay miteny zandry andraikitra tsy izy hoe ny tompona andraikitra zany tsy nanao an'izay travaux zay nanotsin'izay telo taona zay raha izay faharoa tsara fantarina ihany koa hoe ao anatin'izay fandrindrany zay dia maritsy izy eo fa misy manao téléthon eto amin'ny bibliothèque nationale misy io zany ny ataontsika hoe eria tsonjombe maly zavatra mangaka ny olona dia ny hoe maninona zavatra official téléthon eria bibliothèque tsy eny Andriamatoa Rajoelina no mamean'le taona 2000 ariary fa eria amin'ny artiste zany io zany nataoko hoe le fandrindrana amin'ny lohan'le fitondràna mihitsy zany misy zavatra mahagaka ohatry eo lasa ny titulaire ny Premier Ministre zany miaraka amin'ny communauté internationale miatso eto izy manao ataontsika hoe miatso reo hoe apanampiana Madagasikara tonga any izy dia Andriamatoa Rajoelina ny sary eto amin'ny gazety dia manao basket Andriamatoa Premier Ministre izy zany miteteny miantso vazo manombo raha malana tsimo tsy any Morombe hoe mijery fiatraikan'izay ataontsika hoe loza ny décart cyclonique. Tsy taratry le fitsy fankazahoana amin'ny rotota ihany ve zay Frank Ramarson? Taratra mihitsy zay ary faharonaritra zany dia maritsika sao ary misy zany fa ny atsimo dia tonga ny atsimo mivalala ahoana moa zany valala tany atsimo lasa mifindra ny avaratra dikan'izany fa tsy izy koa le politique ataontsika hoe fandrindrano niveau gouvernement niveau ministère ny fambolena hoe anaovana an'izay hoe éradikena miaro an'izay zavatra zay satria ny voly misy fisakiny amin'ny voly zany amin'ny zavatra agriculture zany rehetrarehetra zany ny olona zany zao ny rehetrarehetra dia ny tsy midao fa le avaratra zao tsisy mijery ary nefa ntsika eto Antananarivo iny ataontsika eto dia mandahatra zany hoe manao commentaire ozy ny teny français manao kabary momba n'le fodiny ramatoa Lalo Rafalomana sy tokony gava dia hoe resaka amin'le nisy ve notama sa tsy nisy izy tsy nampody azy zany ve dia ilain'ny vahoaka malagasy hoe mahalala an'izany ho avy sa tsy ho avy na mititra hoe fa tsy miteny tsony reny madame Rafalomana ry hitanao tsara anaty gazety namana zany nefa reo olona reo firy zany presque 2 millions izy ny olona tapisisany ny olona zany zao victime le loza voajanahary
ny lohany ihany dia manao sarinady manao ataontsika hoe miady zany zao ny mpanao politika hoe iza ny tonga aloha any atsy mitondra zany mitondra camion ray dia efa faly izy mitondra zao karaha mahana vola be nareo entina atotona amin'ny fifidiana vonjero le vahoaka malagasy anareo mpanao politika zany anareo zay milaza hoe candidat zay efa niteny fa candidat dia reo jereny olona fa tsy hoe faly mijery aty amin'ny gazety hoe ny atoko zao izy ny voalohany tonga tany zay matoko zao izy ny voalohany non tsy zany ny ilain'ny vahoaka hoe inona concrètement zany nentinareo hoe ataontsika hoe na amin'ny ville tuliara fotsiny zany hoe ma reconstruction de la ville fa zany hoe na eo azy le hoe andraikitsy mifanjakana ny andraikitsy mifanjakana voalohany dia manao fanarena ny ataontsika hoe simba rehetra amin'ilay décratie chronique zay zao ny zavatra mahavariana amin'izao fotoana zao satria lasa vadika politika indray le ataontsika hoe loza nahazo an'ilay vahoaka malagasy teo dia manjary lasa hoe surenchère dia lasa mivona izy izy ianao mivona amin'ilay hoe izy ary no ataontsika hoe anjesy amin'ny fifidiana manahaka resaka propagande électorale natao no hitan'ny olona amin'ny olona sasana zay mankany morombe mankany farafangana mankany makatsy mankaro ho an'ireo mpanao politika sisany fa fisehoana izay zany araka ny tenin'ny général Ramakavelo zay tamin'ny andron'ny Ravalomana rehefa misy fihetsehana atao zao voarisako atao zay loza voajanahary samy hafa tsy afabela amin'ny tinosika ity zay reo candidat reo hoe tsy tokony hanana fomba fijery lavitra ihany koa manoloana zany rehetrarehetra zany amin'ny fandarana asa amin'ny fandarana azy zany resaky anao zay io le hoe tafiditra mihitsy ao anatina vision hoe engany ary zany anivelany misy teknolojia miala zany miaro za hoe israelian'ireo no mahany zany hoe ahoana le hoe sûreté ahoana le surveille izy hoe aloha zany hoe mametraka solution rehefa miteny zao misy problème ny azy efa misy solution zany hoe ty zany zao tsy maintsy misy amin'ny prévention hoe misy éclone am'izao inabo zany ataontsika hoe mesure raisina idina amin'iny misy zany ary zany azo atao tsara ao anatina programme hoe lutte contre la catastrophe naturelle sy ny changement climatique zany ilaina ministère ny environnement ko ngamba ankilany hoe dedeny zao au candidat reo ataontsika hoe mandrefy hatramin'ny taona ataontsika hoe dans 50, 30 ans, 40 ans, 50 ans hoe mahita hoe inona marina mety ho zavatra tranga satria mbola sotan'Andriamanitra fa eo amin'ny ranomasina indiana mihefeno zavatra ataontsika hoe fefy tsy hatongavan'ny tsunami aty amintsika fa imagine fotsiny zany hoe tonga fotsiny aty Madagasikara zany tsunami zany dia zay dégradé misy anefa zany tsy maintsy misy ataontsika hoe mesure tsy maintsy raisina na misy na sy tsy misy tsunami rapitso afaka rapitso tsy maintsy misy politika fiarovana anao ataontsika hoe amin'ny ponina amin'ilay changement climatique ohatr'izay mahakasika ny resaka politika zay Franck Ramason nivoaka ny liste leonazo amnistie andiany voalohany moa zany iny enina amby folo nisy ireo tsy nangataka akory nefa nazo zany inona ny tena tanjon'le amnistie io zany raha fijerinareo Courrier de Madagascar io ny zavatra tanjonareo ny olona mahazo amnistie raha pisy manko tsy maintsy misy mpanao politika hiteny laza hoe zay nazo amnistie tsy tokony latsaka tsony amin'ny fifidiana sy misy foana nge zany zao mandehandeha ny amin'ny européenne ary zany nampanao politika hoe Lenini ataovy élargissement dia ho an'ireo zay nahazo amnistie satria ny olona nanota omaly izy zany mety raha mbola hanota rapitso ary nefany mahatonga ataontsika hoe frustration ho an'ny olona zay madio zay ta hilatsaka satria izy zany mahita raha détournement na deniers publics omaly na feno ny vola zay ny détourné dinindray nety ataontsika hoe ety manana rapitso anova amin'ny fifidiana dia amerena an'izay zay zavatra ataontsika hoe ho tafady zay nataony teo aloha to zay nge zavatra natao hoe le impunité sy amnistie tokony jerena ihany momban'izy io ary mialatsiny hiteny eto dia manao amnistie de données publiques ao no resahako ary zay tsy tokony omena mihitsy fa ny amnistie politique kosa mialatsiny fa mazava ho azy hoe olona zay taloha zay hoe entre 2002 2009 natateorina zay hoe no niantony politika no nangadrana azy no namelona azy hoe nanao secours nanao coup d'état
mazava azy izy fa mahazo amnistie sy eloka politique zany fa ny zavatra magaga zao dia notrany hoe nisy olona ary nahazo dia manao démenti tsy magro zao matamina kely ihany ary tena isorana azy zany satria hoe za tsy mila an'izany za moa naninona no atao anaty lista nefa za tsy nangataka andriamanto tantenandrenarivo koa ny ohatra hoe izy nga nangataka amnistie izy no hoe nefa nyteny fa hoe tsy mila izy fa hoe ny azy dia hoe ny fitsarana no andidy anapaka en cours de cassation hoe tsy mitombo le fanenjehana azy tahaka izany koa soadinareo fa tamin'ny 2000 heritaona tamin'ny 2011 andriamanto didiratsira koa ny tena izy tsy mila amnistie izy tsy minodadista ary angambo andriamanto marika valomahana koa azy tsy fantako loha zay eritseritsy mouvance fa hoe ny hitako manko tany amin'ny gazety sasiny hoe tsy mena message andriamanto marika valomahana nangataka izy sa tsy nangataka fa andriamanto otrotry voninahitra Jean Eugène zany zao sy pety angamo aloha andriamanto pety ma tsy dia mirara loatra an'izay fa andriamanto voninahitra Jean Eugène zany zao dia milasa fa ny antokony dia tsy teny mihitsy aloha momba n'izao fifitianana zao raha tsy mivoaka ny lalàny misy tsy nianary moa zany mbola tsy tafavoaka eo ary mbola hodrinina ny momba azy fa hita moa izy moa zany findrozy moa zany zao le hoe ngiada tamin'ny andro ngiara tsirika dia tamin'ny andro ngiara valomahana na dia nanao anazy fantatra azy tamin'ny 2001-2002 na tsara nahita faisina mihitsy manko mimponiny mazanga tamin'izy miara tamin'ny ngiara valomahana tamin'ny reny événement reny dia interview moa zany dia niodina ny tantara ihany to anatin'izay fotoana takely rino dia io izy zany zo hoe izy rengeny ataoko hoe ilaina ve hoe ny olona nazo amnistie amin'ny karany olotra andreny ve hoe mena mahazo minatsaka anjeraby fa tsy resaka hoe matahotra azy ny olona tsy marika n'izany isaronao Frank Ramasona teto amin'ny fandarana isika tamin'izao andrany zao soatranao siny izy mandrapitafo amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao amin'ny valolatsaka fifany alina